Nitondra fanazavana vetrany moa teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary nanambara fa efa eo anivon'ny kitapom-bolan'ny draine ny tampoka-raman'izy ireo mpampianatra izay tokony mena saingy ny pitsopitsony sisa no andrasana antony mahatara ny fanefana izany raha fanazavana hatrany. Tokoa mbola tsy nahazo vacation fa zany tsy manamarina hoe tokony satria io zavatra vola efa nampanantenaina ary ny asa natao efa vita fa noho ny zava-misy tsy voaloara-potoana zany le vacation ka tsy tokony hoe natao antony itokonana io tsy fitokonana ihany ny vahaolana amin'ny fiainana efa sarotra aty fa ny vacation zao defa débloqué any amin'ny trésor ny vola mandefa azy amin'ny compte-ny draine zao no atao indrindra ny eto Analamanga zany efa misy vola manakaiky 600 millions d'ariary no lasana amin'ny draine andoavana ny vacation ka tsy tokony matahotra tsony tsy tokony manahy tsony ny mpiara-miasa atombohy ny corruption fa ho avy ny volanareo araka ny fampanantenana nataony draine amin'ny zoma mety ho alohan'izay aza izy fa atao le asa aloha.